tsy fotoana anovana lalam-panorenana intsony zao hoy maître Willy Razafinjatovo ho an'ity pahalalana ity dia tokony ajaina ny lalam-panorenana efa misy izay mamaritra fa tokony ho 30 hatramin'ny 80 andro mialohan'ny fiafarany ny toampiasan'ny filoham-pirenena no anaovana ny fifidianana ho azy ilaina ny amohan'ny gouvernement ny datim-pifidianana sy ny lalam-pifidianana. Milaza sy midradradrara hatrany ny mpitondra fanjakana fa hoe tsy maintsy tanterahana amin'ity taona ity ny fifidianana dia ataonay ara-dalàna sy azava izy io. Miandro igetsika miandro zay tompoko fa nefa kosa aza atao ohatra ny fomba fanao le hoe afa ny teneniny vava afa ny zavatra atao ka tanterao ampahamarinana sy ankitsipò zavatra mba farafaratsiny mba indray mandeha tao amin'ny fiainanareo nareo mba manao zavatra marina sy nanaraka ny zavatra teneniny ka noho izany avoay ary ny daty avoay lalàna momba ny fifidianana mba ahamarina le izy satria tsy voninahitra ho anareo rery zay zavatra fa mba voninahitra ho anay malagasy ihany koa mba afahanay mirehare amin'ny vahiny avy ara-pita miresaka aminay dia hoe hitanareo zany fa mba manara-dalàna ny mpitondranay, hitanareo zany mba manaja ny teny natao le mpitondranay ka miandry zay tompoko tanterao ary le izy. Lalam-pifidianana tsy mialonjafy ary tokony miaro ny tombontsoany maro no tokony apetraka hoy maître Willy Razafinjatovo.